Ny finan-toetranyandro ny ranomasina ny alatsinainy fa 20 ny volana Jona amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny talata fa 30 ny volana Jona amin'ny 9 ora maraina. Azo vahana ny avaratrazana ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy ka tombanina hatratra 520 km isan'ora ny rivotra eo anelanelan'ny tanjona Bopahomby sy Vohemara. Manoloan'izay dia misy ny fampitandremana no ny amafin-drivotra ho an'ny Rapitso 20 Jona 20 sy 2 ka voakasika an'izany ny eo anelanelan'ny tanjona Bopahomby sy Vohemara. Manoloana ireo tranga ireo dia entanina hatrany araka izany ny mpampiasa ranomasina mba anaraka ny toromarika omen'ireo manam-pahefana isa tokony fa toy izao ny toetry ny andro ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjona Bopahomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy andrahona misy tokotoko ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 70 ka hatramin'ny 570 km isan'ora hatratra 520 km isan'ora indraindray any avaratry Sambava. Anonja be na eo ny ranomasina ny avy mionja aroka hatramin'ny 2.5 metatra hatratra 3 metatra any amin'ny tapany avaratra noho ny alin-drano avy atsimo atsinanana. Ho an'ny tanjona Angotsy hatrany Manoro anorana malefaka miatoato ary avy atsimo ny rivotra ka 20 ka hatramin'ny 30 km isan'ora hatratra 20 km isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra. Anonja be ny ranomasina ary ny avy mionja raha 5 ka hatramin'ny 2 metatra. Manoro hatrany Taolanaro anorana malefaka miatoato ary ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Io vaovao kosa izany rehefa manakaiky ny morontsiraka ka hanodidina ny 10 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny avy mionja raha 5 ka hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena andrahona misy tokotoko ary ho avy atsinanana ny rivotra ka 30 ka hatramin'ny 70 km isan'ora hatratra 570 km isan'ora indraindray ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy ny alin-drano avy any atsinanana. Morontsiraka andrefan'i Madagasikara tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa maina ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy atsinanana ny rivotra ka 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatrany ho avy atsimo ny rivotra manomboka ny alina ka 10 km isan'ora izay tombanana hatratra 30 km isan'ora manakaiky ny Morombe. Adiny-panonjana anonja be ny ranomasina ary ny avy mionja raha 5 ka hatramin'ny 2 metatra iana 2 metatra any amin'ny tapany avaratra manomboka ny alina. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro andrahona vitsina ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra ka 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora hatrany. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avy mionja hanodidina ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava andrahona vitsy ary ho avy atsinanana ny rivotra na atsimo atsinanana ka 20 ka hatramin'ny 30 km isan'ora izay mety hatratra 20 ka hatramin'ny 570 km isan'ora eo anelan'ny Mahajanga sy Analalava. Adiny-panonja moa ny ranomasina ka ny avy mionja 5 ka hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bopahomby andrahona misy tokotoko ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra manakaiky ny tanjona Bopahomby ka 30 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Io vaovao kosa ny akafa ka 10 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tonona adiny-panonja ny ranomasina izay anonja be indraindray ka ny avy mionja raha 5 ka hatramin'ny 2 metatra any amin'ny tendrony avaratra ho latsaky ny 4.5 metatra kosa ny akafa.